eo amin'ny vaovao-ara-pinoana amin'ny alahady izao no tanterahana ny voka-dehibe sy ny fetiny zanakapela izana eo anivon'ny hevitrika Matsapandran'ny Fiderana manazava misimisy kokoa mahakasika an'izay raha moa ny mpitandrina eny an-toerana Rakotomana Loloha. Ny fanaosan-taona moa zany ny hevitrika Matsapandran'ny Fiderana dia manatanteraka voka-dehibe sy alahady ny zanakapelizana izay etsonan'izy ireo rehetra. Fanaosan-taona izy io tamin'ny hatramin'izay moa dia alahady faharoa ny volana Jona izy io, fa noho izy ny fanandrify tamin'ny Pentekosta tamin'ity dia natao alahady fahatelo indray izy izany tamin'ity indray mandeha ity mba tsy hifanitsaka le fotoanantsika amin'ny fotoana io. Ny fandaharam-potoana zany saika tahaka ny efa mahazatra ihany moa ny zanakapelizana amin'ny fotoana tahaka ireny, manomboka amin'ny sivy sasany ny fanompoam-pivavahana dia ny fanateram-bokatra raisina melohan'ny fanompoam-pivavahana ny vokatra izay hoentina. Marina koa fa misy ny lavatom-bokatra ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana, fa izay mety mampiavaka azy koa amin'ity zany dia efa ao ihany moa le fiaraha-misakafo ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana, fa misy mpanantalenta anafana ny fotoanantsika amin'io izay amin'ity indray mandeha kosa dia ny zanaka fiangonana ihany satria betsaka ireo artista no anaty fiangonana anafana ny fotoanantsika amin'io. Ny hevitrika Matsapandran'ny Fiderana aloha zany zay koa no tiako resahana eto any tamin'ny fotoana no nankalazany fahatelopolo amby zato taona ny fiangonana dia nisy foto-drafitr'asa maromaro izay natao tamin'izay fotoana izay. Anankiray amin'izany moa ny fanitarana ny rihana amin'izao fotoana izao dia efa madiva ho vita ny rihana moa efa vita fa mbola misy faraparaparanana an'le aso dia le varavarankelany ambony ka tsara ihany tsika rehetra mba mahita ny zavatra natao tamin'ireo fotoana ireny amin'ny fahatongavana any no ahitana an'izany. Ny manontany ianao ny mikasika ny fiangonana Tsapandrano dia ny sampana rehetra valo anatin'ny hevitrika aloha dia misy ao avokoa mbola miampy an'izany ary ny efa misy koa zao ny AFF manampy an'ireo sampan'ireo amin'izao fotoana izao, izany hoe efa mitovy maharaka tsara ny zavatra misy iainan'ny hevitrika manontolo zany ny hevitrika Matsapandran'ny Fiderana. Dia manantena ny fahatongavanareo maro indray ho tonga amin'io fahadimy ambin'ny folo ny volana Jona io le voka-dehibe antsika sy ny alahady ny zanakapelizana io, satria tsaroana ny fitiavanareo ny tanindrazana hatramin'izay ary dia aoka mba hifanetantsika mba ho tonga maro fa hery lehibe ho an'ny fiangonana reniny tokoa ny fahatongavanareo maro satria manana zanaka ny fiangonana Matsapandran'ny Fiderana. Ny fanompoam-pivavahana zany dia manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina.